Coucou les loulous! Ty amin'izay ary le vidéo Zasy ny tontolo tsy hita maso fizarana fahatelo izy ity dia ampitondraintsika ny lohateny hoe nitsangana tamin'ny maty. Betsaka ny réaction anareo tao anaty story tao. Tantara nitranga tany amin'ny 30 taona lasa tany izy ity. Andeha ho any ambanivohitra izay tamin'izay fotoana izay. Dia lavitra any ambanivohitra anay sady saro-dalana dia misy hoe mandeha fiara zany dia tonga amina toerana anankiray dia mila mandeha tongotra ora maromaro. Teny an-dalana izay dia nifanena tamin'olona dia nilaza ry zareo ireo hoe any amin'ny toerana alehanay io vao misy fahoriana vao teo ry zareo ny ala-tany zany. Teo aloha mbola tsy fantatra hoe iza no ndosiny fahafatesana. Rehefa tonga tany amin'ilay toerana izahay dia nisy ranga-maty tokoa. Dadabeako zany no hevitra ilay izy. Ohatrany any ambanivohitra maromaro dia ny trano ato amin'ny farany ambany ataontsika hoe sopotra. Dia any amin'ny rihana voalohany no tena hipetrahana. Dia tao amin'ny rihana voalohan'ilay trano zany no niandrasana an'ilay faty. Somary mafana ny andro dia misy lalitra sy ohatran'izany noho izany nasiana lay eo amin'ilay razana. Dia miandry faty eo zany ny rehetra. Dia izaho mahita hoe mihetsiketsika ilay lay. Dia miteny an'ilay olona eo zany misy zavatra tsy milamina io dia tsy mino ry zareo satria izaho moa zany mbola kely moa izaho koa somary sary-tahotra ry zokinay ihany koa tena nampitahotra anahy tamin'ny mbola kely dia lasa mailomailo be foana zany rehefa maizina ny andro sy ohatr'izany. Rehefa nandeha ninitra tsy haiko hoe tena tonga ora iray mihitsy ve nietsika tokoa ilay lay ary tonga dia mipetraka ilay razana nisaviritaka ny iray trano nitsoaka daholo tsy haiko firy minitra na adiny firy samy mikorotakorotana tany daholo amin'ny andro alina fa ny hafarany tafaverina teo amin'ilay toerana ihany dia io dadabe fa velona soamantsavatra. Mazava ho azy liana ny iray trano hoe inona ny zavatra nitranga dia nitantara dadabe hoe ohatrany hoe velona ihany ny fieritreretany azy ohatrany hoe manonofo zany dia tany amin'ny toerana hafa izy nefa fa tsy teo. Raha ny fitantarany dia ohatrany hoe mandeha loha sahony zany izy dia niakatra tendrombohitra dia rehefa tonga teny ambony teny dia nisy fidinana be. Dia rehefa tonga eo ambany dia misy rano mandeha eo dia mila mitsaka an'ilay rano izy zany mila mampita an'ilay rano izy tsika ty andrenivohitra dia maka lakana. Rehefa tafatsofoka tao anatin'ilay lakana izy dia nandeha dia nivarina ilay lakana dia izay zany ohatrany hoe tsy haiko hoe nakarivotra ve izy fa sepotra sa inona fa izay zany nahatonga anazy nipetraka raha araka ny fitantarany. Tsy tapitra teo ny tantarany dadabe nandritra ny andro maromaro izay natany anay dia salama tsara mihitsy izy. Tapitra ny fialan-tsasatra niakatra taty andrenivohitra amin'izay izay 2 andro na 3 andro tao aoriana natongavana taty dia eny hoe ndosy ny fahafatesana indray dadabe satria ny tontolon'ny omby ary tsy nitsangana intsony fa tena maty. Dia ny fanontaniako voalohany dia hoe tena maty ve izy tamin'ilay voalohany ary sa hoe satria tany ambanivohitra dia tsisy dokotera tena hoe afaka nijery fa mety hoe nidobodoboka ihany ny fony zany fa tsy eny ve dia tsisy mba nisy fitaratra ve teo kaiky ny orony hoe miaina ihany izy sa tsy izy koa nefa nampandroana sy nisoloana akanjo dia maninona izy tsy taitra. Fanontaniako faharoa dia ohatrany hoe efa betsaka ihany tantara henontsika amin'izay hoe maty nataony koma dia nitsangana dia ohatry mitovitovy amin'izay ihany ilay tantara na dia misy tsy hitovizana ary. Fanontaniana fahatelo dia hoe raha ohatra tena tafampita tery ve zany dadabe dia teo izy dia tena maty mety hoe izay ve zany nitranga tamin'izy ilay tena maty amin'izay ilay tontolon'ny omby. Be da be ilay zavatra tiako fantarina momba an'izay hoe ao aorianan'ny fahafatesana izay tsy haiko nareo na ohatra raha ohatra misy zavatra mitovitovy amin'izany efa niainanareo indrindra na tantara efa hainareo dia mba tantarao kely ao anatin'ny commentaire hoe dia mba mifampizarytsika rehetra. Izay indray zadresakantsika anio ho avy daholo ihany koa ny vidéo izay efa nahafantarantsika ny pejy aza miala lavitra miandry anareo anaty commentaire na izany ary. Izay amanaraka indray bisous.